Indraimbava makasika ny fanatanjahantena indray kosa azony LGK plus ny fandresena rehefa avy ny fanandrina tamin'ny ZFSL tamin'ny lailalao nikarakarain'ny Orange Madagascar tamin'ny saha telo ny roa tokoa mantsy no nandreseny ireto ekipa avy etsy ambanidia ireto ny ZFSL. Ndotsana omaly tetsy amin'ny kianja Mahamasina lalao famaranana teo amin'ny ekipa ny LGK plus avy any ambanidia sy ny ZFSL avy ao Tomadinika, ireo ekipa nisongadina indrindra tao anatin'ilay hetsika ara-panatanjahantena Orange Kitra andiany taona 2024 ary natokana ho an'ny latsaka ny 2025 taona izay nikarakarain'ny Orange Madagascar miaraka tamin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Ny ekipa ny LGK plus no nibata ny fandresena rehefa avy ny famontsana tamin'ny alalan'ny tir au but l'ekipa rotonta. Nahafaty baolina telo tokoa ny LGK plus raha toka roa kosa no maty ny ekipa natao Madinika. Nahatratra 20 tanoana isan'ireo ekipa nandray anjara sy ny fanandrina tamin'ity hetsika ara-panatanjahantena Orange Kitra ity. Tany amin'ireo fokontany teto Andrenivohitra, ndotsena ny 17 sy ny 18 Mey ary ny 4 sy ny 5 Mey ny lalao fanitsanana ary ny 7 sy 9 Mey kosa ny lalao famaranana. Tazona tamin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity ny ahafahan'ireo tanora milalao ny taranja ara-panatanjahantena tiny sy ampisongadinareo ho taletananany. Tafiditra ihany koa anatin'ny fanakakaizina kokoa ny vahoaka izao hetsika izao ho an'ny Orange Madagascar. Nitolorana amboara finday arondry ny LGK plus ekipa Tomodaka ary amboara sy godiza kosa no azo natao Madinika.